fatotra amin'ny karazam-pazaran-dratsy uraviary solo vomideseo afaoithamidari temigadra mbola fifaliana ho ahy hatrany no miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Tonga amin'ny fotoana izay hitondrana fampahirezana fohy ho antsika tsirairay avy ka dia manasanao amin'ny anaran'i Jesosy anaraka izany tenin'Andriamanitra fohy izay hoentina ho antsika tsirairay avy izandray ny tenako. Milohan'izany nefa dia tsarintsika raha hivavaka mangataka ny fanahy masina izao dia fitaovana fotsiny ihany fa avy alao mihitsy Jesosy no hiteny alao mihitsy ny fanahy masina no hanendry ny lelako hanazava sy apita ny hafatra izay tiany ampitainy amiko sy aminao. Araka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra ianao izay nitompoinay hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola ho tompoinay mandrakizay dia ianao ilay eo amin'ny seza fiandriananao. Misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao sy famindramponao, makasitraka indrindra ny amin'ny tombonandro pahavelomana izay nomenao izay dia tsy mahefa na inona tsampanay fa ianao no mbola nahatoy izao anay tsirairay avy. Amin'izao ora sy fotoana izao dia hitondra ny hafatra avy aminao indray, tsy mahay mandady teny votsavava fa ianao no hanendry ny lelako ka mitenena Jehova fa vonona iaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, nanaovako sy nandrahatako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina ho antsika amin'ity andro androany ity dia mikasika izany hoe famonjena. Ovakitsika avy hatrany ato amin'ny Matio toko voalohany ny andininy faha 120 izay mifako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy. Fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Alleluia. Dia mbola ovakitsika ihany ato amin'ny Isaia toko 7 ny andininy 5 izay mifako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Alleluia. Araka ny teneniko teo ambolohany dia hoe hiresaka ny amin'ny famonjena isika amin'ity andro androany ity. Dia ho averiko vakinany ao amin'ny Matio toko voalohany ny andininy 20 izay mifako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Fantatritsika tsara efa fotoana fohy dia hivalina indray ny taona
2020 sy 2000 andro vitsivitsy sisa. Ary ao akatokiny zany hoe fotoana izay ankalazan'ny kristianina rehetra an'izany hoe krismasy, fahaterahan'ny mpamonjy, fahaterahan'i Jesosy Kristy. Mankalaza an'izany ny akamaroan'ny kristianina. Mariko eto fa izay mankalaza dia aoka tsy hanameloka an'izay tsy mankalaza, ary izay tsy mankalaza izany dia aoka tsy hanameloka an'izay mankalaza. Petraka foantsika amin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Ary eto dia araky ny fahatsapany sasany hoe inona moa ny maharatsy an'izany, tahaka ny olona rehetra izay mankalaza ny vaninandro nahaterahany na hoe aniverserany, tsisy maharatsy an'izany. Ary marina manokana ihany koa fa tsy ato anatin'ny Baiboly na amadika manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy tsika dia tsy misy hoe 25 Desambra, fa kosa aoka tena hoe ho tsampatsika. Ary raha tena manaraka ny tenin'Andriamanitra tsika dia tonga nofo tetỳ tany Jesosy. Tonga izy hamonjy ny olona rehetra. Ary mahafantatra zany ny akamaroan'ny kristianina fa zaza avy amin'ny fanahy masina Jesosy. Ary nitondra vohoka azy dia i Maria Virgine. Mazava be fa zanaky ny teny fikasana, zaza izay avy amin'ny fanahy masina. Dia natao mihitsy izy ho tonga nofo. Tamin'izany fahatongavan'i Jesosy zany raha foezina ny tantara, tsy mba nisy zavatra betsaka nomanina, fa tena hoe tonga Jesosy hoe tena hoe ho famonjena araka ty tenin'Andriamanitra ity hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny vahotany. Hamonjy zany hoe iresaka famonjenitsika amin'ity andro androany ity. Tonga Jesosy raha tena mamaky ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny Baiboly ianao dia tsy mba nisy olona izay afoeziko ny tantara, tsy mba nisy olona napetrano azy, tsy mba nisy trano tsara tarehy hoe fandrimbahiny mba hoe nandraisana anazy rehefa nety-jaza i Maria. Tsisy fiomanana be, fa taiza tsisy nandray azy ny olona, tsy nisy napetrano azy, tsisy napetrano an'i Josefa sy Maria ny olona rehefa tonga ny andro izay hiterahany an'i Jesosy, fa tany amin'ny tranon'omby. Voalohany indrindra aloha fantatritsika tsara zany hoe tranon'omby zany. Vilany ao, mety misy fofony satria omby ny tao. Dia hita sady fa tena hoe manetry tena aloha nahatongavan'i Jesosy dia efa nisy fanetretena. Dia ho ajanoko eo ny amin'iny fa raha liana ianao dia afaka mamaky an'izany da tenin'Andriamanitra izany any amin'ny Matio toko 1. Fakio manomboka any amin'ny Matio dia hitanao hoe nanahoana tsara ny momba ny fahatongavan'i Jesosy zany, fa tany an-tranon'omby
de tena hoe nanetry tena. Ka eto sika de ilaza hoe ny famonjena, ny tena nahatongavan'i Jesosy araky ny tenin'Andriamanitra eto de hoe izy namonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Tonga Jesosy hamonjy ny olona rehetra tsy akanavaka satria tsy tia nisy overina de ray azy. Tonga teto tany Jesosy, tonga nofy Jesosy hitondra famonjena ho azy soanao, hitondra famonjena ny zao tontolo zao. Aoka tena hoe ho zava-dehibe ao aminao, ho zava-dehibe amintsika tsirairay avy zany famonjena izany. Araky ny ato amin'ny Isaia hoe fa zaza niteraka ho atsika, zazalahy nomeny atsika, ary ny fanapahana de eo antsoriny. Izy rery ihany zany, Jesosy rery ihany manana fanapahana, ary ny anarany atao hoe mahagaga. Jesosy de mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Alleluia. Izy rery ihany. Io Jesosy io ihany lay anarana mahery, anarana mahagaga. Mpanjakany mpanjaka, tompony tompo. Noho izany de efa tonga tety an-tany Jesosy, hamonjy azy sy hamonjy anao. Tonga nofy tety an-tany Jesosy, nanao asa mahagaga Jesosy, nitory filazantsara Jesosy, nanasitrana ny marary, nanao fahagagana maro samihafa. Ary fantatritsika tsara ihany koa fa Jesosy de nanao ny adidiny mba hisolo voinanao, nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Ho hita mihitsy hoe io Jesosy io, lay zanak'Andriamanitra, zanakalay tokana, nanolotra ny ainy ho famonjena ahy sy ho famonjenanao. Noho izany te hamangy atsika indray Andriamanitra, te hiteny amintsika indray Andriamanitra, fa efa nanolotra ny zanan'ilay tokana izy ho famonjena ahy sy anao. Teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rany. Izany tsisy anarana mahery afa-tsy io Jesosy io rery ihany. Tsisy olona afaka ilaza ety amin'izao tontolo zao ity fa izy ny Jesosy. Ary araky ny any amin'ny tenin'Andriamanitra hoe any aparany any any aparany any de isy mpaminany sandoka, isy ilaza hoe izao no izao ny Jesosy, tsia tandremy sao voafitaka. Ary efa mandehandeha eny amin'izao tontolo zao zany, efa hita maso reny ny sofiny fa izy ny Jesosy, izy no hamonjy ny olona, tsia rahavavy sy ranadahy. Raha maheno zao tenin'Andriamanitra izao ianao, aoka hahiratra ny masom-panahintsika tsirairay avy fa Jesosy lay nomboana teo ambony hazo fijaliana, ilay nandatsaka ny ainy, ny rany, ho famonjena izao tontolo zao. Ary rehefa vita zany de niakatra eo an-tanankavanan'Andriamanitra. Ary mbola hisy fotoana zay hiverenany, hitsarany ny velona sy ny maty. Amizao vaninandro iainantsika zao de hiverina tokoa zany Jesosy zany. Hiverina fa miandro fotoana. Tiako ampitaina aminao de hoe efa tomotra ny andro,
efa tombotra ny fiverenan'i Jesosy, mila miomana, efa vita ny famonjena azy famonjenanao. Nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana izy. Ny anarany dia atao hoe Jesosy, izy mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Fa tsy araky ny zavatra hitantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao, milaza fa izao ny Jesosy, izao no izy, tandremo sao vao fitaka. Fa Jesosy dia mbola eo amin'ny seza fiandrianana, miandry ilay ora farany, mbola miandry miala nenina amiko sy aminao, ny hibebatsika tsirairay avy, mbola miandry izy. Miandry izy fa ho tonga tampoka tahaka ny mpangalatra. Amin'ny ora tsy apoizina ny avian'i Jesosy. Ary efa me manatona an'izany amin'izany andro izany, izao andro iainantsika izao. Fa efa atomotra dia atomotra tokoa ny fotoana. Fa izao hoe mbola miala nenina amiko sy aminao Andriamanitra. Mibeba. Ninona zavatra fahotana izay mbola mangeja. Ninona zavatra mbola iainana tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola fotoana mety izao. Mbola fotoana mety afaka hibebako sy hibebanao izao. Izao ny androm-pamonjena, izao ny androm-pakasitrahana. Izany dia vita ny didin'i Jesosy teo amiko sy teo aminao. Amin'ny vaninandro izay tena efa ao anatin'ny ora farantsika. Aza variana intsony. Aza variana intsony rahavavy sy ranadahy. Eny mbola olombelona ihany. Dia mieritreritra hoe eny mbola mila miasa, mila misakafo, mila mitafy. Tsisy maharatsy an'izany. Fa izao aza variana. Aza mirona be loatra intsony. Any amin'ny zavatry ny tany, any amin'ny zavatra ranofo. Fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Tsy maintsy ho avy Jesosy na tiantsika na tsy tiantsika. Miandry, mbola miala nenina amiko sy aminao izy. Hoe mbola mety hibebaka ihany reto zanako reto. Satria dia asiany vidiny. Ilay rana latsany teo ambony hazo fijaliana. Ilay famonjena izay nataonan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Mafy, tena mafy ny aretan'i Jesosy mba hahatonga asy ianao ho voavonjy. Karaha teo voavonjy ianao, mbola andro mety izao. Aza mangatakandro, aza mangatakandro. Ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra Jesosy. Move mba anisany ny ho voavonjy izao sy ianao. Sa anisany ny ho very. Fiainana, lalana roa no ialantsika raha miala eto amin'izao tontolo izao. Na fiainana mandrakizay na any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Na lanitra na elo. Fa izao mila mitandrina amin'izao vaninandro izay iainantsika izao. Efa maro ny mpamina ny sandoka izay mandehandeha ary dia topoina. Lanjalanjaina, mitandrema tsy ho voafitaka. Araky ny atao amin'ny Isaia 7:5. Fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omeny antsika, ary ny fanapahana dia eo atsoriny, ary ny anarany atao hoe mahagaga. Ny fanapahana rehetra izany dia ho atsoriky Jesosy, ary ny anarany atao hoe mahagaga. Mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriany fiadanana. Izy rery ihany, izy rery ihany rahavavy sy ranadahy. Izy rery ihany no Andriamanitra, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Izy rery ihany no tokony ho topoina sy atahorana ary omena voninahitra. Tandremo sao diso lalana sao sy ianao. Mampatsiahy antsika indray Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Mitandrema. Fa maro ny mpamina ny sandoka. Maro ny sandoka ny anaran'i Jesosy. Ary efa iaraha mahitsy izany. Fa
aoka tena hoe afantatra ny tenin'Andriamanitra, aoka tena halala tsara ity baiboly ity, de tsy ho diso lalana ianao. Satria tsy fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra de mahadiso hevitra atsika matetika. Fa izao manana baiboly ianao, vakio ny baiboly, ampafantatra anao ny zava-miafina rehetra. De izao aza mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra, aza nalana, aza nampina ny tenin'Andriamanitra. Ka ny tiako izay nampitaina aminao de hoe Jesosy tonga nofo tetỳ an-tany hamonjy ahy sy hamonjy anao. Tsy tia nisy ho very na de iray aza, de fantaro hoe izy izany Jesosy izany. Jesosy de ilay zanak'Andriamanitra izay tonga nofo tetỳ an-tany, ny aina tao anatin'ny fanetretena. De Jesosy izay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, izy rery ihany ny afaka hamonjy ahy sy hamonjy anao. Tsy misy olombelona afaka hamonjy ahy sy hamonjy anao, fa io Jesosy io, ilay anarana mahagaga, ilay mpanolo-tsaina, ilay Andriamanitra mahery, rairainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana, io ihany no afaka hamonjy ahy sy hamonjy anao. Tandremo ary zao vao fitaka, fantaro tsara ny tenin'Andriamanitra. Noho izany de mbola andro mety zao, ho avy tsy ho ela Jesosy, mbola afaka mibebaka ianao. Ninona fahotanao, ninona faratsianao, ninona fahotako na faratsiako, mamela heloko Andriamanitra, mamela heloko io Jesosy io. Noho izany de manasa anao amin'ity androandroana ity, mbola tsy diso mbola tsy diso. Matoa ianao mbola nomeny tompo fotoana na tombonandro iainao an'izany tenin'Andriamanitra izany, de tian'Andriamanitra hovonjena ianao sy ny ianao sy ny ankonanao. Ho tian'Andriamanitra hovonjena ianao raha mbola ao anatin'ny fahatanorana, tian'Andriamanitra hovonjena ianao, tsy tiany ho very ao anatin'ny faharatsiana ianao. Andriamanitra de tsy mizata avan'olona, Andriamanitra dia mahay mamela heloka izy. Ary izao sy anao, io fahotana io mihitsy no tiany anatonana azy ka mibaboka indray, miverena indray. Raha ohatra indray hoe efa nanompo an'Andriamanitra ihany ka tratran'ny fiverenan-dalana na fangatsiahana miverena, fa Andriamanitra de mbola vonona izy andray atsika tsirairay avy, amela heloka, hamafa, hanadio ny fahotantsika tsirairay avy. Tsy avy antsomy marina Andriamanitra fa ny mpanota hibebaka. Noho izany izao ny androm-pamonjena, izao ny androm-pakasitrahana. Mbola manasa anao Jesosy voay midanadana, voay ny farafaran'ny fonao, idiran'i Jesosy, anjakan'i Jesosy raha te ho vonjena ianao, raha te ho voavonjy ianao, raha te tsy hiaran'izany fahatezerana mandrakizay izany ianao, raha tsy te hijaly any amin'izany farimy rehetra fisolo fara izany ianao, mbola andro mety zao, mbola afaka mamonjy ianao Jesosy. Halleluja. Misaotra ny tompontsika ny amin'izay teny fo izay nampitondrainy izay indray ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra, hiaraka hivavaka tsika. Halleluja. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia mbola misaotra anao, midera, mankalaza, manome voninahitra ny anaranao. Misaotra betsaka ny amin'izay teny fampatsiahivana izay indray Jesosy malalo. Izaho Jesosy dia tsy mahay mandahan-teny, fa ianao no ameno ny banga rehetra, ary kasio ny fonay tsirairay avy izay nahanandray izay nihaino izany teninao izany. Eny Tompo, aoka tsy ho variana intsony izay, fa efa tongotra ny andro, efa ho avy tsy ho ela eny amin'ny raho an-lanitra ianao. Aoka mba ho anisan'ny
hanovavony zay Jesosy mamelany elokay tsirairay avy tsy tanteraka zay mangataka famindram-po sy famelan-keloka satria izany na tonga avanao tety an-tany, izany na tonga anao nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, nisolo vaika anay ianao Andriamanitra mba havavonjy anay tsirairay avy ka noho izany aoka tsy hisy overina de ray aza izahay tsirairay avy. Mino Tompo fa ianao ny asa ao am-pony tsirairay avy, zay rehetra nanongilana ny sofiny dia anao nikasika ny fony tsirairay avy Jesosy malalo ary aoka tena hoe hisy vokany ny teny rehetra izay nambara tamin'ity androandroany ity fanay masinao mesay ianao amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovako sy nandrahatako izany vavaka izany. Halleluja, amen. Dia mirary soa antsika rehetra tahiny Tompo daholo ho avy tsy ho ela Jesosy mibeba fa efa tombotra ny fotoana. Halleluja.